Magnano mbala tsara tompoko lahy Korealy tompoko vavy tonga soa amin'ny fampalambaovao ny radio antsin'ny filazantsara koa dia magnasanao magnaraka zegny hatramin'ny farany amin'ny tianio ity. Mpianatra misa 700 sy 340 no voasoratra agnarana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ny taogno 3 sy 4 ity tato agnatin'ny CISCO ny Antsiranana voalohany. Efatramby 20 sy 700 no safidy ny option A ary 5 sy 300 no safidy ny option B. Izay mitsinjara amin'ny foibe-panadinana misa 3 hita tapitranany Antsiranana ato agnatin'ny CISCO ny Antsiranana voalohany izay ahitana efitrano misa 750. Misotra pilaminana izay fanadinana izay ampitsara ihany koa ny lazaadiny raha ny fagnazavana tompony andraikitra. Mizotra tsakasiandava ny fanadinana BEPC 2023 amin'ny CISCO Dibois amin'ny centre telo eto amin'ny lycée mixte ery amin'ny PK3 boko manara-penitry. Ampy ara-dalàgna lazaadiny ny fitaovagna rehetra indesiny magnano izy ampy, ny olombelogno mikirakira koa ampy dia soka tsakasiandavany zegny le fanadinana. Vinavinaina ivoaka amin'ny herinandro ambony ny voka-panadinana BEPC ato amin'ny CISCO ny Antsiranana voalohany ho iatrany ny fagnazavana. Ny ity zany tsy miara-mandeha ny correction sy ny épreuve. Tsy maintsy tampitry ny épreuve zay vao manomboko ny correction dia vinavinaigna amin'ny herinandro ambony agny zegny no omboan'ny résultat. Fa milaminy ndraiky agny ny fandaminana mikasiky zegny. Angatatsika zegny ny deboin tsy ho taraiky be nefa hagnano asa tsara koa zegny zay amin'ny fikarakirana raha jiaby. Le laminy mikasiky le fizotran'ny amin'ny fitsaragna, le olo hagnano saisie efa mipetrapetraka aby fa fotoagna anaovana izy fo zegny no ambesantsika satria amin'ny ka misy maraindraigny vao tapitry ny épreuve dia magnaraka an'izegny zay dia tokony herinandro ambony zegny zay miboaka résultat tsika. Marina fa 13 taona no zokiny indrindra ary 12 taona no zandriny indrindra izay niatrika ny fanadinam-panjakana tato agnatin'ny CISCO ny Antsiranana voalohany ary zaza iray no manana fahasembagnana niatrika izao fanadinana izao tato amin'ny CISCO ny Antsiranana voalohany. Eo amin'izay setry ny fanabeazana izay hatrany antsika ny fampalambaovao amin'ity androany ity tsara ny voka-panadinana CPE izay nahatratra zato isan-jatony tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana tamin'ity taom-pianarana 20 sy 20 sy 20 ity. Tsy mijanona eo ny fagnatsarana araka ny fagnambarana izay nataony talen'ny sekoly adventiste Antsiranana fa iazana hatrany ny agnatsara hatrany ny kartaony fampianarana amin'ny alalan'ny fampiarana sy ny fampifehezana ireo fitsipiky mifehin'ny sekoly araka ny fagnazavana. Ankoatra izegny dia sokafy manomboka ny taom-pianarana 13 sy 20, 14 sy 20 ihany koa ny garderie izay natao an'ireo zaza 2 hatramin'ny 3 taogno. Ny lycée adventiste Antsiranana moa zegny tsy misahatra mitady ny fomba rehetra ahafahana magnatsara voalohany indrindra ny kalitaon'ny fampianarana eto anivon'ny sekoly. Ka miezaka zegny ny sekoly eo amin'ny fagnatsarana ny niveaun'ireo mpianatra amin'izao taom-pianarana vaovao zao mba hahazo kalitao tsara. Ny faharoa moa zegny eo amin'ny lafiny zay fanabeazana zay ihany zay tsy afa-misarika amin'ny fitsipika mifehy ka ho amafisiny ny fitsipika mifehin'ny sekoly mba hahatonga ireo zaza ireo tsy hoe olo anam-pahaizana fotsiny fa mba tegna ho lasa olo-kendry, olombana eo amin'ny firenena izay misy atsika. Ny ataoko hoe vaovao tsara ihany koa zay tsara ampitaigna amintsika ray aman-dreny izay magnaraka izao fandaharana zao, misy ny fisokafan'ny garderie ato amin'ny lycée adventiste Antsiranana manomboka izao année scolaire vaovao zao, zany hoe zaza 3 ka hatra 2 taona ka hatramin'ny 3 taona no raisiny ao anatin'izay sokady zay ka dia magnentigna antsika ray aman-dreny izay manana zaza ao anatin'izay sokady taogno zay mba mipititra ny zanakatsika fa misokatra ho antsika ny varavaran'ny sekoly manomboka izao année scolaire vaovao zao. Tsara moa ny magnamarika fa mbola tsy ary misy zo place io hatramin'izay fa hosokafantsika ka ny écolage n'izo zegny dia mitovy amin'ny écolage terminale de 35 000 ariary. Zay angamba zegny tsara ampahafantarantsika. Magnoloana ny fampitombosana sy ny fanokafana ny garderie ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana dia Hisy ihany koa ny fanitarana ny efitrano-tsekoly izay ianarany ireo mpianatra. Marigny fa natratra 700 mihoatra ireo mpianatra tao amin'ny lycée adventiste
ny taom-pianarana 2024 lasa igny izay hita fa efa tsy maharaka ary efa tsy ampy ny amin'ny fianarana ireo zaza ireo ary indrindra no tonga sekoly agnisy fagnavozana izay atomboka amin'ity fotoam-pialan-tsasatra ity fagnazavana. Efa mandilatra ny 700 moa zegny mpianatra tamin'ity année scolaire ity ary vinivinaigny ho arivo zany amin'ny taom-pianarana vaovao ka tsy aharaka intsony zany efitrano raha ohatra ka mbala tsy misy ny fanitarana. Eo anatrehan'izay dia nandray fanapahan-kevitry ny komity mpitantana sekoly sy ny mpitantanasa ato niveau sekoly hoe anao fanitarana atsika mandritra ny fotoana fialan-tsasatra lehibe na grande vacances fa eo agnatin'ny fikirakirana ny fagnanaovana contrat amin'ny entreprise hagnano azy moa zegny sekoly amin'izao ka raha sanatrika tsy mitatra an'ilay entreprise zegny magnatanteraka izy agnatin'ny grande vacances dia voatery tsy maintsy mikisaka kely ny fagnatanterana izy mba tonga tsy voahelingeliny zegny ilay rentrée mpianatra amin'ny 11 septembre 2023 ho avy zao. Manoloana izany rehetra izany dia hisy ny fiakarany écolage ao amin'ny lycée adventiste anomboka amin'ny taom-pianarana vaovao raha ny fagnazavany tompon'andraikitra hatrany. Raha miresaka fanitarana moa zegny atsika tsy maintsy hisy ny vola ilaigna ao ambadiky zegny fa eto moa zegny dia isorana mandrakariva ireo ray aman-dreny izay manohana ity sekoly ity amin'ny lafiny ara-bola indrindra fa ny écolage sy ny droit hatramin'izay ka ny mety fiovagna misy amin'ity année scolaire vaovao ity voalohany vaovao tsara ho antsika ray aman-dreny tsy miova ny droit d'inscription sy ny réinscription fa mizany ho 100 000 ariary ho an'ilay mpianatra efa tato hatramin'izay fa 120 000 ariary ho an'ny mpianatra vaovao izay hiditra amin'ity année scolaire vaovao. Zany hoe tsy misy ny fiovana eo amin'ny droit fa ny écolage kosa misy fiovana kely 2 000 ariary na 10 000 francs fanongany isaky ny ambaratonga izay ambaratonga ny kilasy izay misy atao amitsika. Zay angamba zany ny fiovana eo amin'ny lafiny ara-bola tsara ny ahafantarantsika ray aman-dreny izany rehetra. Sokatra ny 10 ny volana Jolay hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra izay hanohy ny fianarana ao amin'ny lycée adventiste sy ireo vaovao ny tapany voalohany ary ny 14 Aogositra hatramin'ny 10 Septembre ihany koa ny fisoratana anarana tapany faharoa hoy ny fagnazavany tompon'andraikitra ny sekoly. Iny koa tompoko lasy tompoko vavy no namarina ny fampalambavao tamin'ity anio ity koa dia magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.